miaraban'ny fiangonana tonga soa atao tranon'Andriamanitra amin'izao takariva izao indray. Alarobia fa 20 May 2024 fanompoam-pivavahana ao anatin'ny herinandron'ny fanahy masina ho fiomanana amin'ny andro Pentekosta. Ibanjinantsika ny lohahevitra manao hoe miasa ny fanahy masina mampiray ny mino araka ny Efesianina 4:1 hatramin'ny 9. Ny tompon'anjara dia ny fikambanan'ny diakonina sy loholona sy ny sampana mpanazava stily ary ny sampana sekoly alahady. Ny tondra ny fampianarana dia ny mpitandrina Rakotony Vony Andrianantenaina avy ao amin'ny FJKM Ivandry Firaisana Synodam-paritany Antananarivo Andrefana sady filohan'ny sampana fifoazana Synodam-paritany Antananarivo Andrefana. Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesoa lohan'ny fiangonana izahay président ary manonona ny fiadanan'ny tompo aminao. Mankasitraka amin'ny fanekenao hitondra ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana mba hampiorina ny finoanay ho feno ny herin'ny fahirezan'ny tompony ianao sy ny ankohonanao. Saotra tompoko. Ampitomboana ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Isaotra sy hideran'Andriamanitra isika ka iarahantsika mamaky ny Salamo 3:30. Salamo 3:30 hitsangana ny fiangonana. Amin'ny anaran'ny Tompo, endre tsara sady mahafinaritra raha mipirahalahy ny miara-monina tahaka ny dilily tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotra arona, izay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony tahaka ny ando any Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona fa voadidin'i Jehovah ho eo ny fitahiana dia fiainana ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Mideranao izahay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina fa nodidininao fitahiana tokoa koa indro afaka manatona anao amin'izao takariva izao. Faly tokoa ny fonahim-pino anao mikambana sy miombina am-panahy mankalaza ny anaranao. Ianao lay tompon'ny fiantsoana, ianao lay tsy miova ho malisen'io ary mandrakizay. Ankehitriny ary izahay Tompo, dia manetry tena eto am-pototry ny hazo fijalianao fa mpanota mahantraka tokony ho very sy ho elohina mandrakizay, koa mamindrafo aminay mamela ny elokay. Tompo, naizanaiza toerana iantsona ny anaranao amin'izao takariva izao dia mangataka ny fanatrehanao feno izany izahay. Mangataka ny fanahy masina ary izahay hiasa mahery ety anatinay hitondra fiombonana ka mba ho iray ihany izahay rehetra mba ho voninahitra irery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Faly miarabantsika rehetra tonga soa amin'izao alarobia andro 3 amin'ny herinandro ny fanahy masina izao ary manona indrindra ny fiadalan'ny tompo ho amintsika rehetra ho amin'ny ankizy sy ny tanora. Ry Jesosy zoky ny ankizy sy ny tanora faly tafahona aminao indray izay amin'ity fotoana manokana ity ary noho ny famindramponao dia manantena ny asan'ny fanahinao masina hitarika anay, hampianatra anay, hampitombo anay ho amin'ny fiombonana ary indrindra Tompo mbola hanatrika izao fiangonana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izany natadidiny 4 tamin'ny alatsinainy. Maninona? Miady ny nofo sy ny fanahy. Miady amin'ny nofo ny fanahy. Ary ny 4 omaly talata miasa ny fanahy masina ho tahaka ny Stefana isika berim-po ary vonina ho vavolombelona na dia ao anatin'ny fahoriana azy. Anio araka ny lohahevitra natolotry ny mpitarika dia
miasa ny fanahy masina mampiray ny milo. Ny andininy fahatelo no raisitsika Efesiana 4:7 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana. Mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana. Miamitombo ny zava-misy mety mampisaraka antsika ankizy sy tanora miohatra amin'ny tany aloha. Tany aloha rehefa any an-dakilasy dia miteny hoe za tsy minamana mindritsony na tsy mifampiteny fotsiny izao no ny antony. Fa izao mitombo zany tamin'izany hoe fiarahamonina, ny faneraserana teny, ny dindinika atao amin'ny sekoly. Fa izao misehatra izay manome vanana io fisarany ankizy sy ny tanora io dia ninona ary izay any amin'ny tambajotra sosialy. Indraindray dia any ny fanaratsy ny tanora, ny ankizy moa vitsy ny efa miditra amin'izany, sady misy fetoana rahateo kanefa koa indraindray dia tsy voazantsika ray aman-dreny ny amin'ireny fetoana ireny. Mifanaratsy, mifanditra, manao fanelezana hevitra, mandranitra, dia samy laza ny heviny eo dia ny ankilany sy ny andaniny sika ao anatin'ny tambazotra. Any an-tsekoly indray dia misy mimeme maneso ny namany rehefa tsy mitovy fitafiana amin'ny tarika anankiray, ny olona anankiray na ny namana anankiray dia imemezana somary maneso izay. Ampiana kely an'ilay paika tanana moa dia maratra mihitsy izay tsy haratra. Ary indraindray dia mifanavaka isika. Ny manana telefônina mitovitovy mpinamana, ny manana akanjo mitovitovy mpinamana, ny mianatra amin'ny sekoly mitovitovy firehana mpinamana. Dia izany no antony mety isiny ny fampisarahana na ny fisarahana sy ny fanavakavahana ny fisiny ny andaniny sy ankilany tarika izao sy izao eo amin'ny fiarahamonina. Fa indraindray dia tonga aty amin'ny fiangonana koa izany. Fa ity hafatra ity dia milaza amintsika ankizy tanora hoe mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana. Tsy sitrakaNdriamanitra mihitsy ny isinyny taritary na tarika izao na tarika izao na ny andaniny sy ny ankilany, fa iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra ho ny andininy fahenina ato amin'ity perikopantsika ity. Samihafa isika amin'ny saranga, samihafa ny adresy ny voantsika, samihafa ny sekoly mety hianarantsika, samihafa ny foto-kevitra mety hijoroana. Saingy izao rehefa aty amin'ny fiangonana eo ambany fa efa ny soratra masina isika dia mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana. Ary io fanahy mandala ny fihavanana io ny fanahy masina. Rehefa mandray ny fanahy masina aty am-piangonana isika miaina ny fiombona sy ny fihavanana any amin'ny fiarahamonina, na dia miseho lany aza ny fisarahana na dia miseho lany aza ny fanavakavahana, dia ianao ilay iasan'ny fanahy masina tonga mpampihavana, tsy mpanavakavaka. Raha misy olona hitanao fa mitokatokana tao miafiafy, ankizy na tanora toa anao, miasa ao aminao ny fanahy masina anatona azy ianao. Raha misy olona ilikiliky ny ray kilasy, miasa ao anatinao ny fanahy masina hampahery azy ianao. Raha misy olona mety hoe ataony mpampianatra tsinotsinona na avakavahany, dia hiasa ao aminao ny fanahy masina hampiombona ianao, hitady izay iombonana sy hampaherezana azy ianao. Anio ary hiasa ny fanahy masina. Atombohy aty amintsika sekoly alahady, eo anivon'ny sampana mpanazava stily, eo anivon'ny ankonana FDL, ao anatin'ny fiangonana manontolo, izany hery ny fanahy masina dia ekeo fahazoto hitana ny firaisana amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana isika. Amen. Ivavaka isika.
fianakaviana iray ao aminao zay Jesoa, ary faly fa mbola nampianarinao anay tamin'izao takariva herinandro ny fanahy masina izao. Fa raha miasa tokoa ny fanahy masina dia mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fempihavanan izahay. Izahay ankizy tanora ary dia aoka ho mpampiombona fa tsy mpampisaraka, aoka ho mpampiavana sady tsy mpampiady, manomboka ty an-tranonao Andriamanitra ary indrindra eny amin'ny toerana rehetra izay ametrahanao anay. Amin'ny anaranao Jesoa, amen. Iombona amin'ny vavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao izay efa mbola omenao ity fotoana ity indray, hamakiana ny soratra masina sy hiainona ny hafatra avy aminao. Mangataka ny fanenao masina ary izahay, hanokatra ny foamam-pananay, ahafanay mifantoka sy mandray ny teninao. Ny mpanomponao izay hamaky ny teny ary Tompo, ianao no hanendry lelany, ahafany mamaky tsy misy diso izany. Ary ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra ao aminay, dia ny fanenao masina no ampiteny azy, ka tsy hisy ambarany afa-tsy ny sitraponao irery ihany. Izay mpiainy kosa dia mba ho tena mpiainy mpankatoa izahay, fa tsy ho mpanadiny ny teninao, ary mba tena hiasa ao amin'ny tokoa ane ny fanenao masina. Mitenena ary Tompo, fa vonina iaino izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany, misaotra raha eo. Amen. Iaraka maky sy iaino soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Salamo. Salamo voalohany, andininy voalohany, hatramin'ny fahatelo. Salamo voalohany, andininy voalohany, hatramin'ny fahatelo. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa ny lalàn'i Jehovah no sitrany. Eny, ny lalàny no saintsain'ny andro aman'alina, dia tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Toizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Matio. Matio toko faefatra, andininy voalohany ka hatramin'ny faha 12. Matio toko faefatra, andininy voalohany ka hatramin'ny faha 12. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistilo an'ny Efesianina. Efesianina toko faefatra, andininy voalohany ka hatramin'ny faha 9. Efesianina toko faefatra, andininy voalohany ka hatramin'ny faha 9. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy dia nety mifananaka any anefitra mba halainy devolo fanahy. Ary ny fahadianana 70 andro sy 70 alina izy, ka noho ny afaka izany dia naona. Dia nanatona ny mpaka-fanahy ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo reto vato reto. Fa izy kosa namalika nanao hoe, voasoratra hoe, tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Ary ny devolo nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo atapon'ny tempoly, dia nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjera any ambany any, fa voasoratra hoe, izy andidiny anjeliny aminao, ary eny an-tanany no hitondrany ireo anao. Fandao tafitoana amin'ny vato ny tongotrao. Hoy Jesosy taminy, voasoratra hoe koa, aza maka fanahy ny Jehovah Andriamanitra ao. Ary ny devolo nitondra azy indray nakany atendrombohitra avo dia avo ka naneo azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao, mba amin'ny voninahiny, dia nanao taminy hoe, izao rehetra izao dia omeko anao raha hiakohaka eto anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy, mandeha any ianao Satana, fa voasoratra hoe, Jehovah Andriamanitra ao no hiankofanao, ary izy rery ihany no tomponao. Dia nandao azy ny devoly, ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Ary noho izany izao, fatotra noho ny amin'ny Tompo, dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faripo mifandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy,
amin'ny fiampiavanana. Iray ny tena ary iray ny fanahy dia tony ny itsonanareo ho amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary eo amin'izy rehetra. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Ary Andriamanitra rainay eo misaotra anao zahay, menao ty fotoany ity, azonay fampitantana ho amin'ny fahalalana tsara anao Andriamanitra. Fanamasinao miasa manan-kery aty am-ponay, azonay mandray ny teninao ary dia nitenena aminay indray tahaka ny fombanao, fa voninkaino anao izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana ianareo ry havana. Ampitombona aminareo mandrakariva ny ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo lohan'ny fiangonana. Fifaliana ho ary avako ny mandray anjara miaraka aminareo eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana amin'izao alarobia mialohan'ny Pentekosta izao. Ary ny loha hevitra izay nomena moa dia ny hoe miasa ny fanamasina mampiray ny mino. Ary dia ny Efesianina 4:2 hatramin'ny 5 ny perikopa iaingantsika amin'izany. Raha mety ianao sokafy eo ambany masonao izany perikopa izany. Azadino ny loha hevitra izay ombonantsika amin'izao volana izao dia ny hoe ahoana moa izy? Miasa ampino ny fanamasina. Miasa ampino ny fanamasina. Eto zany zao ny loha hevitra dia hoe miasa amin'ny fanamasina. Amin'ny endrika manahoana moa no isehony zany asan'ny fanamasina zany? Ary fotoana tahaka ninona no iasany? Ary ny tontolo manodidina zany asan'ny fanamasina zany. Manahoana? Inona re ny lesona azontsika raisina entimody manodidina zany? Raha avako malala hatrany amin'ny Testameta taloha, hatrany amin'ny Apokalipsy, rehefa jerena dia mandray ny fanamasina ny olona, nomena ny fanamasina ny olona. Ary ombentsika dia maheno hoe ary dia tonga tamin'ny ranona ny fanahin'i Jehova, na hoe ary dia nitsondry ny fanahin'i Jehova ranona, na hoe ary dia nilatsaka ny fanamasina. Zany endrika ilazana ny fahatongavan'ny fanamasina amin'ny olona. Ny olona rehetra zany, indrindra raha voavita batisa, dia manahoana? Nomena ny fanamasina. Fanamasina no ao aminy ao. Dia miasa ve io sa manahoana? Aza tindra avako malala fa izao misy amintsika tsy mamela ny fanamasina iasa. Hoe fanamasina endry tsara aloha ianao, petraka tsara. Fa alao aloha le fanahy tamin'ny fahajentilesana ny asa eto fa toa mitovitovy amin'izany rahalahy reto dia alao izay no ampiasaina aloha eto. Misy zany tsy manaiky mihitsy, tsy mamela ny fanamasina. Amin'ity perikopa ity raha avako malala, Efesianina 4:1 hatramin'ny 5 dia izao, efa tonga ny fanamasina, efa nilatsaka tamin'ny mpianatra, ary ny olona rehetra samy efa mba nahazo ny fanamasina avokoa. Ny raha namantsy ny fanamasina tamin'ny andro Pentekosta hoe mandana amin'izay ary nareo nantanteraka n'ilay teny hoe aza miala eto lohanareo aza miala eto nareo fa ho tafiana hery raha izay. Ary tsy izany ihany fa tany aloha Jesosy dia efa niteny mihitsy hoe andeha mahatsara nareo ny fialako eto sy ny sisa. Dia rehefa avy eo, rehefa lasa masy dia ninona? Aniraka ny fanamasina. Amin'ity perikopa ity zany zao dia efa tanteraka izany. Efa eo zany zao le fanamasina. Manahoana reny fomba fiasany? Ahoana ny fomba atakarantsika an'izany? Eto raha avako malala mamela ianareo fa saratra be dehibe na fangaroko ato. Misy haifandinika ara-drafitra, misy haifandinika antropolojika, misy haifandinika teolojika. Tena hoe le lafiny maha-teolojia azy no andraisana azy. Afangaroko ao le izy dia raisy izay manandrify ianao koa ny ndahoaritsika. Miasa ny fanamasina. Raha avako malala, izay esan'ny fanamasina dia ahoana? Mandeha
araka ny fiantsona zay aloha voalohany indrindra raha ity perikopa nalatry ny fiangonany ity indrindra ity perikopa zay nomena aty mandeha araky ny fiantsona zao mantsy rehefa antsona ny olona anankiray dia misy zavatra miova manaraka an'izay fiantsona zay ataontsika ndray ohatra io zany zao petera nantsona inona moa ny asan'ny petera taloha inona ny asany mpanjono mpanarato dia nidikany miasa alina zany fintana ny kilalaony arato ny fitaovana ampiasainy fa rehefa nantsona izy nomena baiko mihitsy hoe amin'izao sisy zao tsy trondrotsolo no azonareo finona indray ary mazava tsara ny tenin' Jesosy andeha anaraka fa ataoko mpanarato-olona ianareo dia manaraka an'izay zany satria nantsona ho amin'izany izy dia manaraka an'izany ary tsy petera ihany andaoko tsika ndray ohatrafy ity zany zao nisy olona nantsona tamin'ny aretina jamby izy rehefa nantsona izy niasan'ny fanahy masina izy tsy azonao nozongozonina mihitsy izy tamin'izay fijoroana vavolombelona nataony ary tena nanana fahasahina izy ary zany ny asan'ny fanahy masina tsy haiko aloha zay filazanareo fa jamba teo aloha mahiratra ankehitriny zanaka devily zany tsy fantatro zay filazanareo fa ny fantatro dia izao jamba teo aloha mahiratra ankehitriny ary tena sa izy efa raha olana ataony rehetrarehetra io dia manina tena mijoka ary zany le asan'ny fanahy masina mandeha arak'izay miantsona eto zany zao hoy ny andiny voalohany mba andeha mendrika ny fiantsona dia ataontsika ianao pratika hono ianao zany zao nantsona ho mpandray fanasan'ny tompo arak'izay mampandray fanasan'ny tompo tokoa ve ny mandeha arak'izay ny antsonanao mpandray fanasan'ny tompo tokoa ve ny fitondrantenanao nantsona ho dekonina ianao misy lasitra apetraka ny soratra masina amin'izay fiantsoana ho dekonina ary any aloha aza dia efa lazany mitsy hoe tsara lazy fen'ny fanahy masina sy ny sisa mandeha arak'izany ve samy mandinitentsika andao ampianariko anao ny hoe ahoana moa ny toetsainy jiosy amin'ity le hoe mandeha aza dino tsara aviko malala ny jiosy rehefa hoe mandeha dia nitongotra tokoa zay ka rehefa mandeha le tongotra dia le fitondran'ny tenany amin'izay lalana izorany zany no mby ao an-tsaina amin'izany ka raha miteny izy hoe mandeha araka an'izao na hoe tandremo ny fandehanareo nidika an'izany dia izao fitondran-tena no lazainy ny fitondran-tena no mby ao an-tsaina amin'izany rehefa nantsona ianao zany ka tena hoe niasan'ny fanahy masina dia izao mandeha arak'izay ny antsonanao tokoa io zao raha mijery ny salamy voalohany sika mazava be sambatra ahoanao izy teo sambatra ry havako to tsy laninao tsy enjery andao ary vakiny tsy mampaninina sambatra ny olona zay tsy mandeha amin'ny fisainana io zany zao le hitondran'ny tenany tena hoe voakasika mihitsy ka izany ny rafitsaina ratsy fanahy tsy mijanona amin'ny reny le izy reny lalana falehan'ny mpanota mpaniratsira sy ny sisa reny le voakasika le fitondran-tena mandeha araky ny fiantsona ahoana zany zao ny fandehanao amin'izao ankatoko ny pentekoste zao efa mba nomena ny fanahy masina ihany ianao manaiky hoentin'ny fanahy masina ve hono izy moa ny tianao hoentin'ny fanahy masina sa tarihan'ny fanahy masina tsy mitovy zany iza ny mety aminao hoentin'ny fanahy masina sa tarihan'ny fanahy masina mitary lalana anay fanahy masina anamba io zao Jesosy voalaza ny azavainy zany io Jesosy entin'ny fanahy masina nentina nankaiza nankany anefitra tsy mitarihany fa nataony ahoana za manoko aloha dia aleoko mihitsy manao hoe alao mba entin'ny fanahy masina ahoana ny antony tsy mpahay malagasy akory fa mba hampianatra anao teny kely fotsiny le hoe entina rehefa atao anarana io dia le ina
lasa ana atao hoe le entana zany mivadika eo ahoana entana ary oatra zany ny teny malagasy ohatra hoe tetezina de rehefa lasa anarana zany le ina tetezana ka zao tsy problema le tetezana na le pont na lapont avelantsika any iny fa eto am'le anarana le hoe entina lasa entana zany le olona entiny fanahy masina ahoana moa rehefa mandeha anao ka mitondra entana entona eny an-tananao le entana de naizanaiza le anao de entina eny any le entana fa raha tarihana ahoana le tarihana mandeha tongotra ianao tsy hoentina mandeha tongotra anao de tarihana miazakazaka le olona de tsy maintsy miazakazaka ianao ary nareraka azy ianao rehefa tarihana da manao any mandeha any any ianao raha ampifidaina am'izay zany ianao hoe iza mety aminao entin'ny fanahy masina sa tarihan'ny fanahy masina fidio zay mety aminao fidio zay mety aminao fantaotsika iverina ato amin'ny Efesianina 4:7 ny olona iasan'ny fanahy masina tsy hoe mandeha araka ny fiantsoana ihany fa andao asesitsika mihitsy reto voalohany indrindra aloha manana laintsoina hoe fanetretena ahoana indray ty fanetreteny ty amin'ny tontolon'ny ino moa nolazako anazy greko-romana zany hoe amin'ny tontolon'ny grika sy ny romana enatra zany hoe manana ny toerana mahaizy azy ianao dia miezaka maka toerana ambany tsy fanao zany tsy mety amin'izany tontolo zany fa rehefa dinihina tsara ny lafin'ny teolojia lafin'ny kristolojika ity ao amin'ny sorat Paoly Filipianina 4:5 sy ny manaraka eo tena misy lesona tokony ho raisitsika ny amin'ny fanetretena ny amin'ny fietrena ahoana ozy aoka ho aminareo zao isainy zao lanareo tsinjery ve jesosy io aoka ho aminareo zao sainy zao zay atao amin'ny Kristy Jesosy koa zay na de nanendrika Andriamanitra azy izy de nanahoana fa ny foanany ny tenany taminakany miendriky ny mpanompony sy ny sisa nekeny hatramin'ny fahafatesana taiza teo amin'ny hazo fijaliana zay ozony zany raha ny tena marina zany hoe nanana toerana faran'izay ambony izy kanefa midina faran'izay ambany amin'ny lafin'ny teolojika zany ny olona iasan'ny fanahy masina manana fanetretena aiza ho aiza re fanetretenanao amin'izao aiza ho izy rehefa mana fanetretena ny olona de raha vao miditra ny varavara-piangonany ry de mangina lay mahaizy azy any amin'ny toeram-piasany any amin'ny fiarahamonina any amin'ny zavatra samihafa misy azy any raha ohatra hoe jeneraly ohatra zao ny gradinao any amin'ny toeram-piasana any de tokony aprimina zany raha vao miditra ny varavara-piangonany ry fa rehefa ato zany de fanara ihany iry ambany moa tsy mbola jerentsika fanara ihany vatatena iray ihany de mitovy daholo zany raha ohatra hoe solombavam-bahoaka ianao any amin'izay toerana misy anao any de mijanona iry zany fa ny olona koa matsy de zao le tontolo misy mihitsy ny mandrafitra ny saina ka mamorona fiarahamonina vaovao de lasa hoe itsy zany zao de reo tsy maintsy zao de alao izy miteny alao izy nomena atao an'izao alao izy anao tsy zany ka rehefa isan'ny fanahy masina ianao tonga ao aminao zay fanetreteny zay ary io Jesosy Kristy mampianatra ny amin'ny fietrena zay veriko fa mbola fampianarana manokana mihitsy zany doctrine de kainos tokony ianarana manokana hoe ahoana tokoa ary moa ty za ty raha tena hietry teny fa zany ny endrika iseholy ny asan'ny fanahy masina raha afaka malala raha zany misy manetretena eo ambany tany marin'Andriamanitra endriky ny asan'ny fanahy masina eo aminao sy ny fiainanao zany de lasa ndray tsika miazakazaka kely fa mandeha ny lera ny olona isan'ny fanahy masina dia izao manana fahalemem-panahy zareo tsara itsy
amin'ny andininy faharoitsy fahalemem-panahy amin'ny faharopo mifandefitra sinisisy amin'ny fitiavana. Jereo tsara raha jerena ny teny fototra nanoratana an'io mandeha mora ny dika ilo hoe famorampa mandeha mora na hoe tsy mifanisitra amin'le rehefa mandeha mantsy dia tandrovina tsara mba tsy ho potraka mba tsy ho lavo dia eto zany zao dia mandeha mora ary tsy fa tsy ireo ihany fa ny olona manana fahalemem-panahy manana faharipo dia zao mijaly raha ity voambolany ity njerena fakafakaina tsara io ny amin'ny endrika nanoratana azy sy tarafina amin'ilay tontolo misy azy indrindra amin'ny lafiny maolona n'ireo grika nanalana azy ireo dia izao olona mijaly olona miferinaina no ny ataony sasany ile mifanisisisika io zany dia ilenao manosika makatsy makaroa mijaly ianao amin'io dia miferinaina amin'izany ianao mba miezaka mandeha mora ianao miezaka mandeha miafiafy fa ny olona maninona manosika ny olona manao zavatra tsy mety aminao ferinaina ianao ohatra ny Andriamanitra le miferinaina mahita ny fahotantsika sy izay ataontsika mahakasika izany raha afaka malala eto zany zao ny endrika isehoany ny fiasan'ny fanamasina dia ny azahoanao milamina miadana ary mirindra raha vao misy korontany zany na misy fitsambadian-javatra dia efa fanontaniana lehibe ny tokony apetraka hoe mbola miasa ao ve ny fanamasina satsy raha vao misy fikitranana raha vao misy tabataba raha vao misy korontana fa zay ndrasana eto dia zao mandeha mora milamina tsara ary miadana manao nare zany zao ianao hoe ny tontolo manodidina anao hoe ary ny fiainam-panomponao koa aiza ho aiza ny firindrany manahoana ny filaminany manahoana ny firitaritany misy mantsy azakazaka etsy mazakazaka roa na manahoana zany ange mahatonga sotro masina hoe kalma ihany maninona raha mbaka alamina io tsy ataovy ty fa ny fahaiza mandamina fahaizanao mandamina tsara no entina miady ary ao na hitana ny fiasan'ny fanamasina dia mahereza ianao mahereza isika dia ndao andalantsika ihany ny tenin'Andriamanitra ity ny ivon'ity perikopy ity ny olona isan'ny fanamasina ry avako malala dia izao mitana ny firaisana ahoana moa firaisana manahoana ireto misy zavatra vitsivitsy asehoko anao voalohany aloha dia ny zava-panahy fiombonam-panahy eo aloha voalohany indrindra manahoana ny fiombonana amin'izay zava-panahy zao zany zao tsika maninona miombona amin'izao fanompo-panahy zao ianao ve dia mieritreritra fa zao fotsiny zany isotro fitiavana zany amin'ny fiombonam-panahy ny fanompo-panahy dia eo zany dia tena eto mihitsy io fa miombona io fa tena hoe vongana iray ao zany zao no ahitana hoe miasa marina ve ny fanahy masina satsy fa raha vao misy ny fikorotana zao zany zao mampimetra-panontaniana misy ve hoe tarikiranina dia andao rangatsika tsy vavaka aloha androany fa alao andranary eo androany zay zavatra zay raha vao zay no mitonga dia fanontaniana ko avana hoe mbola miasa ao ve ny fanahy masina raha vao misy fisarana masy dia zao ny devolony eo anelanelany ao amin'ny teny grika le hoe diable dia hoe diabolos misaraka ny dikany ka raha vao misy fisarana kely fotsiny dia ny dikany fanahy inona zay ny eo anelanelany eo ianao no mahafantatra azy fiombona amin'ny zava-panahy ary tsy zany ihany amin'izay mahaolona ny olona na amin'izay hoe rehefa jerena ny lafiny sosiolojika na antropolojika jereo tsara sotoavina anankiray ny fiarahamonina zany hoe fihavanana zany
raha mijery ny filipianina toko faharoa isika manomboka eny andiny faefatra ambiny folo sy ny manaraka eo inandray zao zany pastera filipianina toko faharoa andiny faefatra ambiny folo antao vakintsika inona re zao zany ndry eo amin'ny andiny efatra ambiny folo efesanina azafady efesanina toko faharoa ny andiny faefatra ambiny folo dao vakina hoe fa izy ny fihavanantsika zay nampiray antsika rontota ka nandrava ny hevitry ny fisarahana fa tao amin'ny nofony no nandravany ny fandrafiana dia ny lalàna nisy ny didina atao tandremana mba hanakambanina antsika rontota avy ao amin'ny tenany olom-baovao iray ka hanaovana ny fihavanana raha afaka malala endrika isehoany ny asan'ny fanahy masina ny fihavanana ary ho azy fijaliana io na nehoany Jesosy Kristy an'izany le mijidina fihavanana amin'Andriamanitra ary le mitsivalana fihavanana amin'ny samy olona dia amin'izany tsisy fifanavakavana intsony hoe jiosy jentilisa sy ny sisa fa iray ihany na dia maro aza adinonao kely zany afaka malala ny fanahy masina dia tena manambatra ho teny mafy matoan-teny antsona hoe sele no ampiasain'ny teny grika amin'izy io sele ahoana moa zany io raha ngamba sele ao amina beton kely io rehefa zavatra ny selen'izay manahoana mafy tena mafy zany tahaka izany no andraisantsika an-tsaina ny asan'ny fanahy masina ny amin'ity hoe firaisana sy fiombonan'ity fanahy masina zany dia manambatra azy manao sela azy antsika ho tena iray zany ny endriky ny asan'ny fanahy masina ono tena mafy araka izany ve voalohany ny fihavananao amin'Andriamanitra ny fiombonanao amin'Andriamanitra misy mantsy raha milamina tsara ny fiainany dia apetrany eo Andriamanitra fa rehefa misy ny olana eo izy vo aizanony sy anary eo vo mitady an'Andriamanitra ary na tsy zany azy andavanandro izy mino fa dia Jesosy no tompo sy mpamonjy tonga ny fahoriana Andriamanitra nahoana re izay rerazako ny voany zao manometsiny an'Andriamanitra ary jereo tsara milaza mino an'Andriamanitra izy manahoana hony izy rerazako no atao an'izao hitanao misy zavatra mifandaka misy zavatra mifanipaka ny amin'izay ijorony eo anatrehan'Andriamanitra ka eto zany na amin'ny lafiny ara-panahy mampiray ny mino izy amin'ny lafiny maha-olona ny olona mampiray ny mino izy amin'ny fihavanana ny lafiny zavatra rehetra dia hiasan'ny fanahy masina avokoa ary aza adinonao fa amin'ity fivavahana kristianina ity fihavanana aloha vo fivavahana aza adinonao zany rehefa atambatra ny fijery antropolojika amin'ny lafiny teolojika fihavanana aloha vo fivavahana ary hatramin'izay mihitsy zany nahatonga Jesosy ny teny hoe raha anao fanatitra anao ka eo anao ny mahatsiary fa manana ady aminao ny rahalanao dia anao Jesosy apetrao mihitsy aloha dia endana miavana ianao rehefa vita ny fihavanana zay vao atero amin'izay le fanatitra inona moa le fanatitra reny le ifandraisantsika amin'Andriamanitra reny le fomba-pivavahana ametrahantsika an'Andriamanitra ka fihavanana aloha zay vao fivavahana endrika esan'ny fanahy masina eo amin'ny tontolo misy anao zany endrika isehoany ny fiasan'ny fanahy masina eo aminao sy ny tontolo manodidina anao zany misy mantsy
milaza rana ve mpiavanay reny mpiavan'izay sy ny sisa izy le mpiavany reto nefa ay tsy mifanao manakory tsy mifampiarabakory mifanena aza ity loanorony ty jereny aiza ny asa ny fanahy masina am'izany miasa eo aminao ve fanahy masina mba nomena fanahy masina ihany ianao fa tsy manaiky asany manana ny fanahy masina fa tsy mety tariany fanahy masina tsy mety ampiasainy fanahy masina tsy manaiky hoentiny fanahy masina diny tsara ny tenanao ndao tsika samy andiny tena manoloana an'izany zavatra zany farandiavana eto manomboka eto amin'ny andininy faefatra hatrany amin'ny farany dia misy fomba fandinika ara-drafitra misy zavatra fito reo lazainy mpandinika hoe 7 éléments d'unité na l'unité en 7 aspects anaky fito izy ireo minomboka amin'ny hoe tena iray fanahy iray fanantenana iray finoana iray batisa iray andriamanitra anaky fito izy ireo ary superposé alatry ny firafitra tsara hoe ity ny voalohany de makato de makato de makato na izany aza nefa atambany any izy ireo hitanao ve zany voalohany a ozy hoe tena iray fanahy iray ary tompo iray misy superposition na hevitra anaky telo aloha reo zay ilazana hoe io tena io angeka le fiangonana io io le vatany Kristy jereo ny Efesianina toko voalohany ka ny 2:20 sy ny 3:20 fa ilazana ny fiangonana io zany hoe ity setra iasan'ny fanahy masina voalohany antovakintsika inge ny Efesianina toko voalohany dia ny 2:20 sy ny 3:20 hoe avenao ndahoany vakiny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia nampiaiky zavatra rehetra hoe eo anoloan'ny tongony izy ka nanao azo lohany manapaka ny zavatra rehetra ho amin'ny fiangonana zay tenany io le vatany io le vatany ny fanahy moa zany io le efa lazaina fa miasa eo amin'ny vatana io tandindona io fa isika ankehitriny izay anatrika pentekoste rapitso mihitsy koa no efa napetraka mialoha amin'izany zao mantsy le faminaniny ary amin'joelary amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'iza amin'ny nofo rehetra farany tena marina vatana no lazainy teny Hebreo amin'izany ianao zany zao esan'ny fanahy masina tahaka ny fiangonana ho sehatra esan'ny fanahy masina koa amin'izao andro ny pentekoste zao ary aza dioninao fa eo anivon'izany fiangonana zany dia tena misiandrika mihitsy amelomana anomezana fiainana ao antsika ity le hoe tompo iray io lay nyteny hoe zaho no fananganana ny maty sy ahoana tsara moa izy iny zaho ny fananganana ny maty sy ny fiainana dia ahoana toy zay mino ahy na dia maty aza velona indray ary zay velona zany le fiasan'ny fanahy masina eto amin'ity endrika ity ahoana moa zany résurrection aloha fitsanganana maty zay mino na maty aza dia atao ahoana velona indray fitsanganana maty résurrection zay le endriky isehoany asan'ny fanahy masina eo anivon'ny fiangonana dia ireny le fanahy mandehandeha ohatra ny hoe faty mandehandeha ho ny kristiana fa atsangan'Andriamanitra ireny ary tsy zany ihany rehefa avy eo zay velona ka mino tsy ho faty mandrakizay endrika tena isehoan'ny fanahy masina zany dia reto ny superposition n'lay structure le faharoa indray zany fanantenana finoana batisa tsy misaraka ireo ity ry avako ny tena mba asiako tsindrim-peo kely ity le batisa ity
sakramety izy io kanefa kiondalana andraisantsika ny fanahy masina raha mijery Matio toko 7 ianao andininy 9 sy 17 dia mahita nanaovana batisany Jesosy dia reo zany zao nivoka voalohany aloha rehefa atao batisy ianao dia misaoran'Andriamanitra rehefa mba misokatra ao anao ny landa famonjena nge zany ary tsy zany ihany mena fanahy masina ianao zay lazaiko hoe vovita batisy tsika dia mena fanahy masina fa tsy manaiky hoentiny fanahy masina tsy na dia notariany aza midongo velona tsy mety andeha andao aty ny lalana ary ny tiako ary mety amiko ary raha lazay ny sotra masina mihitsy hoe ity ny lalana ka izory tsy mety amiko fa alao atsy ihany aloha midofotra ve vao hoe zao ny anjare zao ny sitrapon'Andriamanitra io safidinao fa tsy sitrapon'Andriamanitra zany tarian'ny fanahy ianao fa tsy mety entiny fanahy masina ianao fa midongo velona tsy mety andeha masika be ve ka eto amin'ity batisy ity zany dia tena apetraka tsara kiondalana monjena antsika io ary eo ny fanahy masina ny tena mipetraka aza dinonao ny nanaovam-batisy an' Jesosy ange nanomezana ny fanahy masina azy ary indro ny fanahy masina naninona nidina tahaka ny voromailala dia nakaiza nakeo aminy ianao zany rehefa vita batisa efa voavonjy ianao zay mino sy atao batisa novonjeny zay lazaiko anao tsy misaraka le finoana sy batisa tsy misaraka izy ireo fa zao le fitaizana sisa anao tao zany nge mahatonga antsika hoe niza vita batisa dia tokony ho any amin'ny sampany confirmation fotsiny sisa ny any amin'ny fanasan'ny tompo dia ao zany tezaina zany efa dia mahita fa na dia dekona aza misy midongo tsy mety miditra sampany asa moa te sotro fitiavana raha misy an'izany na tsy fantatro fa fandiniako manokana satria za miezaka mandinika tena misy an'izany dia eo zany mametra-panontaniansika tena miasa aminao ve fanahy masina samanao mba vonjena ihany ianao natao batisa ihany ianao fa ny hotazaina ka hoentin'ny fanahy masina ho amin'ilay fiainana mandrakizay na hananganana anao amin'ny maty dia midonga ianao any amin'ny sampana angeo ny velarana ny fitaizana samihafa ary isaorina an'Andriamanitra misy valo izy ireo arak'izay efa ny antsonanao misy tsy mety andeha za zao inoko mihitsy fa raha eo midina ka iteny hoe ianao sampanina be dia be ny teny hoe kristianina tsotsa moa tsy zany va marina zany ka eto zany mba manentana koa zany enao vita batisy io arak'izay efa niantsonanao ny fiasan'ny fanahy masina hatraminao vambatisanao aza atao tsinitsininy mandana mivelatra mba azahoany ny fanahy masina mitondra anao ho any amin'ny fiainana mandrakizay midira any amin'ny sampany amin'izay fikambana manandrify ianao fa any mianatra tenin'Andriamanitra any mianatra fotomponoana any manao an'io rehetrarehetra io farany Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra manerana ny zavatra rehetra ary ao zay le lazaina eo zany hoe nitoeran'Andriamanitra io fintiny fiasan'ny fanahy masina zany hoe na inona amin'izao andro ny fiangonana zao i Paoly manoratra ambony zavatra eny ary dia tena manova toe-tsaina mihitsy io ary Paoly nitratran'izany voalohany eto izany zao migadra izy eto any am-ponjy izy eto fa nahoana izy ny tsy miteny hoe iza eo amin'io andiny voalohany io ma tsy misy an'izany izaho mpifatotra noho ny amin'ny tompo izy moa namatotra azy Kaisara nahoana izy ny tsy miteny hoe za le nigadrainy Kaisara za le nifatorany Kaisara fa nozy hoe noho ny amin'ny tompo misy rafitsaina vaovao napetraka mihitsy napetraky ny fanahy masina amin'izay hitondrany ny mpanompony mba dineo nge mba manahoana moa no nitondrany ny fanahy masina amin'ny Paoly
rehefa avy mandinika nitondrany fanahy masina an' jesosy kristy anao, impiry moa izy ny saika avaky sambo, impiry moa izy ny nakatra fitsarana, impiry izy ny nataon'io rehetrarehetra io. Ary na dia nidongy sy nangataka aza anesorona n'ilay tsilo nanindrona ny nofony, hoy ny tompo hoe ahoana izy ampo anao ny fahasoavako fa nyheriko tanterahina amin'ny fahalemena. Ry havana malala, raha fintinina ary zany rehetrarehetra zany dia zao no izy nomena ny fanahy masina ny olona rehetra, nomena ny fanahy masina ny olona rehetra, fa tsy ny olona rehetra akory no feno ny fanahy masina. Ao faharoa manana ny fanahy masina ny olona fa tsy manaiky hoentin'ny fanahy masina. Eny fa na dia hotariany fanahy masina aza midongy tsy mety mandeha amin'izany ny olona. Ny fanahy masina efa tena miasa maninona mampiray ny olona. Ny fanahy masina efa tena miasa maninona mitondra ny olona ho amin'ny fanetretena, ho amin'ny fiombonana, ho amin'ny fitiavana, ho amin'ny fanompona. Zany rehetrarehetra zany asan'ny fanahy masina avokoa. Aza adinonao ny ivony, le fihavanana, le fiombonana, ny firaisantsika amin'Andriamanitra. Tsy ny firaisantsika amin'Andriamanitra ihany, fa io le lazainy eto hoe mazoto mitana ny firaisana. Faly reha teo ny lazan'ny pastera tao anatin'le 10 minitra hoe tsy tian'ny tompo le taritary, ty tariky président, re tsy tariky ny mpanolo-tsaina, eroa ny tariky ny arakaraka. Sekretera koa ve manana ekipa clan sa inona ny eo. Raha vao zany ny endrika isehony tonga dia miondre mihitsy ianao fanahy masonao miasa manan-kery eto amin'ity fikambanana misy anay ity, fanahy masonao miasa ato amin'ity sampana misy anay ity. Ary na fiangonana aza ampihevidrana aza ao mantsy misy karanzy-dekona mety ny atao amin'ny pastera, mitsikery izy maika moa fa misy fahadisoana kely fotsiny mandraingirangy dia eo amin'izay avelo aty dia mitarika namana izy dia mivaky roa amanantelo. Nefa mba nanao fanekena ihany hoe hitazona amin'ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba dia mandiny tena rehefa zay manan-tsofina hoenti miaino aoka izy aino izay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ivavaka sisa riavana nampiombonao teto amin'izao fotoana sarobidy izao zay Andriamanitra, no niasa ny fanainao masina tsy nahatafandromandry anay ho fiomanana amin'ny pentekosta, ary nampiombonao indrindra koa tamin'ny sitraponao izay nambaranao tamin'ny alalan'ny mpanomponao ny rahanao hamangy ny fiangonanao. Misaotra fa tsy misy angarana tokoa na iza na iza, fa nomenao ny fanahy masina, tsy nitsitsy ianao na nahiditra, fa nanolotra izany sady maimaim-poana no amin'ny fatrany arak'izay tokony ho anay tsirairay. Izahay indraindray no tsy mety ho tariana na entin'ny fanainao masina arak'izay tokony ho izy, koa dia mangataka famelana aminao izahay Tompo. Fa eto dia faly indrindra nampaherezinao tamin'ny alalan'ny fampianarana ka nahafantatra na alala fa ny fanainao masina izay tendrenao nitondra ny Jesoa alaim-panatany anefitra dia mbola vonina hitondra anay koa ankehitriny. Eny satrinay no entinao mba ho voaro izahay amin'ny lalana andiananay, tsy ho tarianao fotsiny tokoa, dia ianao ry Tompo no ampianatra anay ny fitondran-tena tsara, andiananay amin'ny fanetretena milamina, tsy rotoroto fa moramora ifampitsinjo ao anatin'ny fiarahamonina, ary indrindra aty amin'ny fiangonana. Ianao ry Tompo no mbola
hampahery anay mba hanananay fiombonana ampanahy ka heritreritra mandrakariva ny asarobidy ny fampihavanana efa vitan'i Kristy ny aretany teo amin'ny azo fijaliana mba hanjaka eo amin'ny fiangonanao ny firaisampo ny fiombonana ary ny tafika Satana izay mety mampisaraka mitondra amin'ny fizarazarana ny taritarika samihafa dia fantatray fa tsy ankasitrahanao kodidiana sy roahana amin'ny anaranao Jesosy ilay mpiandry tsara tsy anan-kely tsy anam-pahefana amin'ny vahoakanao Andriamanitra no vidinao tamin'ny ranao. Misaotra anao izahay fa miandronao amin'ny fahefanao Andriamanitra ny zavatra rehetra dia ataovy mahay mivondrona ao aminao izahay manaiky ny fahefan'ny fanainao masina eo anivon'ny fiangonana, manaiky ny fahefan'ny fanainao masina eo anivon'ny ankonana, eo anivon'ny fikambanana sy ny sampana misy anay, manaiky ny fahefan'ny fanainao masina eny amin'ny fiarahamonina eny. Izao fotoana izao dia sarobidy amin'ny fiangonana ka nehoany mafanjaka-pisorona azy ety amin'izao tontolo izao. Koa ekery tompo ny fivavahanay, eno ny fangatahany fiangonana ho an'ireo olona misedra ny zava-manahirana amin'ny tsy fahasalamana, amin'ny fahoriana, amin'ny olana samihafa, any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny isan'ankonana, eo amin'ny fianakaviana sy ny sehatra misy azy avy. Ianao ane ampahery ireny sokajin'olona ireny. Eno ny fivavakay ho an'ny voafonja, ho an'ny kamboty sy ny mpitondra tena, ho an'ireo matsiaro ho singan'olona irery. Eno ny fivavakay ry Tompo ho an'ny firenenay. Mety misy ny fizarazarana hita miariary na tsy hita mivantana, ianao mbola hampanan-kerindray ny azo fijalian'i Kristy eto amin'ity firenena ity. Zao izahay dia te hivavaka indrindra ho an'ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara, manatanteraka ny komity foibeny atao anatin'izao andro vitsivitsy maromaro izao. Ny efa natomboka ary ny efa vita hatramin'ny androany ry Tompo dia hisaorana ianao, ny toin'izany kosa hanamarinanao ny teninao fa iray ny finoana, iray ny fanahy, iray ny batisa. Apetraka eo am-pelatananao ny fiombonan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara. Tononay ao aminao indrindra ny synody FJKM izay ibeazanay sy itombonay ara-panahy. Ianao no hamangy amin'ny fanainao masina, ny tompona andraikitra isan'ambaratonga manomboka any amin'ny birao foibe, mpiandraikitra foibe ny mpanatanteraka, eo anivon'ny synody apartany, ny président synodaly sy ny birao mpiara-miasa aminy, ny mpihevitra ra, ny komity lehibe, ny aty amin'ny isa-pitandremana sy isa-piangonana, ny mpitandrina, ny katekista délégué, ireo birao mpiangonana mpiara-miasa, mba tena hiaina ny fanekena fa hitandro ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba tokoa satria miasa ny fanainao masina. Apetraka eo am-pelatananao ny momba anay manokana, izahay izay tonga teto, tsy miafina aminao ny fiainam-panahinay, ny hafanamponay izay mety ho fankatsiaham-po koa momba ny fanomponanao. Enganenao hanavao indray ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny tsirairay ka hamoa izay matory, hampavitrika izay tratry ny fahalainana ary hampandroso izay mety tonga tamin'ny fiemorana. Ianao no hanankinanay ny sampana sekoly alahady, miomana amin'ny fanadinana, ny fikarakarana ny amin'izany, ny sampana mpanazava stily amin'izay antom-pisiny eo anivon'ny fiangonanao, ny fikambanan'ny dekona sy loholona amin'izay ijoroany ho mpitarika miaraka amin'ny mpitandrina amin'ny fitandremana toy izao. Raha eo fantatray fa manakomena ho an'ny fiangonana ianao ary tsy adinao amin'izany ny fitandremana ivandry firaisana izay tonga namangy anay teto tamin'izao takariva izao. Ampahery mitandrina mivady sy ny ankonana ianao amin'ny fitariana
ny fiangonanao ianao mihitsy no hitondra izany fitandremana izany amin'ny famitana ireo fikasana rehetra ny vina samihafa araka ny tondrozotra iombonanay atao anatin'ny synoda FJKM dia ianao no hiasa manan-kery amin'ny fanahy masina amin'ny tompona ndraiky tsirairay avy amin'izany fitandremana izany. Fezinay nivavaka ny zanak'Andriamanitra manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga anay ny fanjakanao atao anay ny sitraponao ety an-tany ho takiny ny an-danitra meo anay n'io ny anina sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay aza nitondra anay mifakapana manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hitsangana ny fiangonana hijoro vavolombelona anambara-pahabe maso ny finoantsika araka ny fanekempinoana laharana 7. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maly sain'io ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy ny manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Toy izao ny tsara ho fantatra mikasika ny herinandro toy ny herinandro ny fanahy masina, ny andro Pentekosta ary ny alatsinainy ny Pentekosta. Isakariva amin'ny 5 ora sasany ny fidiran'ny fanompom-pivavahana mandritra ny herinandro ny fanahy masina. Anio alarobia 20 Mey 2024 izay efa voalaza teo dia ny sampana sy fikambanana tompon'anjara dia ny fikambanan'ny dekona Soloolona, ny sampana mpanazava stily ary ny sampana sekolelahady araka ny loha hevitra manao hoe miasa ny fanahy masina mampiray ny mino araka ny Efesianina 4:2 hatramin'ny 5. Ny mpitandrina nitondra ny fampianarana dia Rakoto ny vony Andrianantenaina avy ao amin'ny fitandremana ivandry firaisana Synoda-Partany Antananarivo Andrefana. Raha sitrapon'ny tompo dia raha pitso alakamisy 20 Mey 2024 ny sampana tompon'anjara dia ny STK Zokony sy ny Dorcas. Ny loha hevitra dia miasa ny fanahy masina mitarika ny zanak'Andriamanitra araka ny Romanina 9:4 ka hatramin'ny 7:10 izay ho tanterahan'ny mpitandrina raha lambo miarana ny riaja avy ao amin'ny fitandremana andrefan'ny mananjara Synoda-Partany Antananarivo Andrefana. Ny alahadin'ny Pentekosta 20 Mey dia fanompom-pivavahana 2 izay hiditra amin'ny 40 sy amin'ny 7 ora sasany. Misy fandraisana ny fanasan'ny tompo ary amin'ny fidirana faharoa dia misy ny fandraisana ireo katekomenina ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny alatsinainy Pentekosta eny amin'ny espace Edenia Garden eny alakamisy feno arivo no tanterahana ny fitsangatsanganan'ny fiangonana. Koa raha hitsangatsangana ihany ry havana dia andao iombona amin'ny fiangonana isika rehetra. Ny tapakila ho an'ireo izay andeha fiara iombonana sy ny tapakila fiantsonana parkina dia samy 2,000 ariary. Efa azo raisina any amin'ny tompon'andraikitry ny sampana ary koa ao amin'ny sekretera mpandrara izany hatramin'ny asabotsy 13 Mey 12 ora. Isy ihany koa ireo sampana hivarotra sakafo maivana isan-karazany. Ny sampana vondrona fototra laika dia manomana sakafo atoandro ho antsika amin'ny fandraisana anjara 7,000 ariary
efa azo raisina ny tapakila eny amin'ny mpikambana hatramin'ny asabotsy fa 7 Mey. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery. Saotra ny tompontsika riavana vita soa izao alarobia ao anatin'ny herinandro ny fanahy masina izao, tsy ho foana ny fekerezantsika aina mankasitraka antsika rehetra ny amin'ny fahatongavana misaotra ny sekoly alahady, ny FDL ary ny sampatia indrindra mankasitraka ny ray aman-dreny mpitandrina izay tonga namangy antsika. Raha iso amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana nie, hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesoa, mba ho saina iray sy vava iray ny ranareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesoa Kristy tompontsika. Mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'ny Kristy anareo koa, ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Ho an'Andriamanitra irery aliny ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.